jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasy, tanora manan-karena ary tanora manangana tokatrano feno fahasambarana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fahatelon'ny volana febroary, fahafolo, fafito-ambin'ny folo ary ny faefatra amby roapolo ny volana febroary, samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso, etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no mpitena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona, nefa maimai-pona ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirainy ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana, nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiary ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy. Hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala, ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrany ho anao manokana. Hotahin'Andriamanitra ianao. Amin'ny foravoravo amin'ny fofian'ny fifaliana no niara-bako indray atsika tanora rehetra na ray aman-dreny manaraka n'ity fandarana mahafinaritra ity, hitondra fampianarana sady fanentanana ny tenako izay fotoana hiatrehantsika ilay fotoana lehibe amin'ny 3 février ho avy izao, sabotsy ho avy izao, manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao 3 10 17 24 mandritry nyity volana ity izay natampiarahantsika ilay séminaire lehibe amin'ny hoe jeune conquérant. Izay no lohahevitra tena faran'izay lehibe na hoe tanora ho any an-danitra aloha voalohany indrindra, tanora manam-pahendrena miaina amin'ny fahamasinana, nefa maha jeune conquérant zay dia mandray, mandrombaka, mandresy, mandova fitahina, zay no azo itenenana azy, miditra ho amin'ny anjara voatendry, zay ny atao hoe jeune conquérant, zany hoe tena tanora afaka mandray zavatra. Ny zavatra tsapa manko ry havana ry tanora malala, mora raha ohatra zao mpino ianao, ny zanako zao tontolo zao moa zany efa tsy resahako, fa ny zanako zao tontolo zao na ny olona tsy mivavaka dia na manan-karena izy na mahantra, na manan-karena na mahantra dia tsy maintsy potika foana, tsy maintsy potehany devoly foana. Raha vao tsy mivavaka mihitsy ny tanora, na manan-karena izy na mahantra, manan-karena moa izy vao maika tena miliba mihitsy, manana skotera kely izy, ividianany ray aman-dreny BMW, ividianany ray aman-dreny an'ireny tomobile misetrasetra ireny izy dia iny no anadalany vehivavy eraky ny tanàna, iny no anapotehany vehivavy. Ary raha vehivavy indray izy zanakam-panan-karena dia tsy matahotra mihitsy izy miaraka amina lehilahy, ary mavidy lehilahy mihitsy izy, mavidy lehilahy hiaraka aminy, zay ny zanakam-panan-karena rehefa tsy mivavaka. Ary na zanaka mahantra koa aza rehefa tsy mivavaka dia rarotiny olona. Fa androany tena hiresaka fiainana pino, fiainana kristianina, fiainana zanak'Andriamanitra. Fa ny zavatra tsapa kosa ho an'ny tanora pino resaka eto, tanora pino voary kokoa ny tanora raha tena pino izy, manana ny eritry am-piangonana izy, dia voary kokoa izy raha ohatra ka tahian'Andriamanitra arabola, tahian'Andriamanitra arabola. Ny vola manko ry havana tena fakapana mihitsy ho an'ny ankizy, ho an'ny tanora. Ny tanora dia mazoto misakafo, tanora mazoto mihinan-kanina, ao anatin'ny fatanorana ny te hinanana an'ireo karazan-tsakafo matsiro rehetrarehetra, sandwich, hamburger, nem, sambosa, pizza, limonade, coca, fanta, tacos,
pani ao anatin'ny fatanorana ny tiany olona inanana an'ireny karaza-tsakafo be hoe tena anaparana mihitsy hoe ny lasopy chinoise avy any atamatavy lasopy boeny sinsisa sinsisy ary ny tanora ny javatra tiany tanora dia ny mihinakanina foana io ny fandrika satria fantatry ny devolo zany fantatry ny mpanan-kareny zany any ka na de mivavaka ara le akizy kanefa nona mivavaka ianao kanefa nona de ozy izy le fitenin'ny malagasy zay hoe rehefa nona ny nofo mivezivezy ny fanahy de mora amin'ny tanora na mpivavaka azy ny mety lavo ao anatin'ny fandrika rehefa misy lehilahy miteny aminy avy iny rehefa hividianako sandwich avy iny rehefa hividianako hamburger avy fa hividianako pizza inona ny tiandry hoanina de mora kokoa rehefa tsy ampy sakafo ny tanora rehefa tsy ampy sianina ny tanora rehefa tsy ampy vola ny tanora de moramora midevolo ny manjono azy satria fantatry ny devolo fanony ianao fantatry ny devolo fa te hinakanina ianao zany na voany eva fantatrao ny fakapana voalohany mahazo any eva ny fakapana voalohany nanjoany eva de sakafo na mandriany devolo any eva de sakafo nona eva ary de hoy Andriamanitra hoy izy ny devolo mantsy azy jerevo io le voankazo nandrarana io jerevo de indana hoany alova efa tsy matsy zany ianao sakafo na ravany eva sakafo zay ny navo voalohany any eva fantatrao ny navoany Esau rahalahy Jakoba nona Esau reraka Esau tena hitany Jakoba nikarakara sakafo izy tena ngataka tamin'ny Jakoba mba meo amin'ny hanina hoan'ny lahy io aletsy mba meo amin'ny sakafo hoan'ny se io fa nona de moramora tamin'ny Jakoba ny teny taminy andao ary amidio amiko ny fizokinao de mba miala aminao ndray ny fizokina de zazandry ndraiky ny lasa zoky de enao zoky ny lasa zandry tam'izany manko riavana tena important be ny fizokina satria ny olona mahazo tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny ny mahazo tsodrano avy amina ray aman-dreny de ny zoky fa tsy ny zandry fatary Jakoba ny valeurany tsodrano fatary Jakoba ny valeurany tsodrano de zany natonga azy ny dongo hoe alora nga efa madiky tsika amin'ny rahalahy de mba manomboka androany tsika manao contrat tenenina amin'ny ray aman-dreny mihitsy fa zandray ny zoky fa tsy enao de ozy izy Esau satria Esau nona Esau ndao ary inona moa raha raiko zay fizokina any tsy midika nininy zany meo haniny meo hany sakafo hoe de raha ora fizokina ho anao de nohaniny sakafo firifiry ny ankizy vavy potika ny fahadiovany entiny tovolany amin'ny hotely entiny lelany amin'ny hotely any amina chambre amina question na 200 000 francs satria nona tsy ampy sakafo tambatambazan'ny ankizy lahy amina fanta tambatamban'ny ankizy lahy amin'ny pizza amina glace de aveo memeny vola kely de entiny any amina chambre potika ny fahadiovana potika ny fatanorana problème manafantrana manenina avy eo satria olona mivavaka satria pino koralina ao am-piangonana zanak'Andriamanitra tanora ao am-piangonana manenina inona te adalana nataoko fa nanina niaraka tamin'iny lehilahy iny tsotra le antony satria ianao mahantry rehefa mahantry ianao tsy manam-bola ianao sahirana ianao mora aminao ny mahatonga na olona avo ao anaty fakapana ray aman-drenisana mora amin'ny zanakao na de mpivavaka be ary raha manana ny Jesosy izy manana n'Andriamanitra izy fa ndraindray rehefa ela ny anohanana de ampidiriny devolo eo anaty fandrika hoe nony ianao fa hitsy tsy misy lehilahy amin'ny sakafo nony ianao fa hitsy tsy misy lehilahy amin'ny vola ary na de mivavaka azy mahita ankizy vavy tanora zazavavy mahita ankizy lahy tanora zazalahy manao jombilo izy tsika adalainy ny vadin'olona adalainy ny madama kely any ambadimbadika any madama kely efa sarabady satria ny zanakao lahy 19 ans 20 ans fa tsy manam-bola
de misy madama kely miasa any madama kely manambola any vadin'olona efa nisaraka fa niteraka ray ry zareo tsy mety aminao ray aman-dreny mihitsy tsy mety aminao ray aman-dreny hoe zanako ianao ve anaka de olona dala olona efa de mialatsiny fa misy zavatra ohatr' zany misy zavatra ohatr' zany fa so de hoe paster ertina lazainao mamorona eto de mananonanina eto fa misy fiainana ohatr' zany any ambadika any tetezitra ianao ray aman-dreny mahita ny zanako lahy miaraka amina vehivavy ny sarabaditana ianao ve anaka de adala de zao resaka vola tsisy vola izy ny madama kely io mba mikarakara azy de omenao tsiny ve izy izany ry havana ny antony mahatonga an'le hoe ilaina ny fivavahana ilaina ny fanompoana ny tompo ilaina ny fanolora-teny fa rehefa tsisy asa ianao mirenireny fotsiny ianao tsisy vola ianao de tsy maintsy ho lavo ao anaty fakapana hiaraka amina lehilahy hivarotra ny vatanao sy ny fiainanao hiaraka amina lehilahy na hiaraka amina vehivavy any ambadika mampatsiahy foana ny antonyity séminaire lehibe jeune conquérant ity izay manomboka amin'ny 3 février ho avy zao fa tonga ny tanora rehetrarehetrarehetra ny tanora zay anatrika nyty fotoana ty tsy maintsy anana ny maizy azy ary tsy maintsy anana ny asany tsy maintsy mahatsangana ny orinasany tsy hoe mpivavaka fotsiny ianao de miteny am'teny tsy fantatra tsy hoe tanora fotsiny ianao de choral fa tanora ianao de anana ny maizy anao ary anana ny hoavinao mahafinaritra satria mbola veriko tsy maintsy ho latsaka ao anaty fakapanahy ianao mahita ny namanao ianao manao kiraro satria any am-pianarana ohatra tsy maintsy misy tenue itovizana tenue anankizy any am-pianarana na tablena hoe tsy maintsy manao kiraro ohatra zao rehefa anao basket ianao mba mety ty basket ianao mba mety ana tsy maintsy manao t-shirt any ankizy fa zao ianao tsy manana vola ividianana t-shirt misy ankizy lahy tsy manadalanao na lehilahy tsy manadalanao lehilahy efa miasa tsy tianao akory io satria efa fantatra hoe miaraka man'olona bandy maditra mety vadin'olona tsy tianao akory fa saingy zao izy manjono anao amin'ny vola mora azo ny tanora mora voajono ny tanora raha vo sahirana raha vo mantra raha vo tsy manambola de mora voajono ao anaty fakapana moramora ny mahatonga anao ho tafalatsaka ao anaty fandrika raha vo sahiran-davy raha lasianabavy nefa efa nomeny jesosy atsika ny lalana rehetrarehetra ny tolo-tsaina rehetrarehetra atongavatsika atongava ny tanora atonga ny tanora hoe ho any an-danitra ianao tanora mivavaka ianao tanora matahotra an'Andriamanitra ianao tanora mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao nefa ianao tanora ihany koa manan-karena andaony anaraka nyty fijorona vavolombelony reto tanora retsika izay ahitanao ny hoe inona ny zavatra ny angany tsisy zavatra ny angany reto ankizy reto akoatra ny toroteny tao-piangonana sy tsodrano averiko tsy nisy zavatra ny angany akoatra ny fampianarana zay nampitainy satria misy fampianarana mihitsy nampitainy fampianarana ara-baiboly natonga azy nanangana orinasa natonga azy notahin'Andriamanitra natonga azy nanan-karena misy amin'izy ireo 23 ans 26 ans 18 ans 20 ans nefa ny tena manana ny maizy andao raha tsika aloha ity anankiray ty tsiketo nampoina manoloana tsiketo a miarabany nampoina fetana Jesosy paster erty de taintompo firy taona ry zao 21 ans 21 ans raiky amin'ny roapolo taona nampoina izy fotsiny vavety fa sao de veritsika hoe any izy fa raiky amin'ny roapolo taona tena mbola tanora mpanompon'Andriamanitra izy mpino mbola voakely izy de fa tao ny sehatry ny fanomponan'ny tompo azo ny nampona tantaraina avy ny parcours
izay hoe ataoko hoe nanomboka tariny amin'ny ataoko hoe nafahandribaka angamba na tsaiko hoe natalohan'izay ve sa inona ny azondry tantaraina hatramin'ny androany no rehefa soavana sy ny fitahin'ny tompo makasika an'izany hoe tanora mivavaka tanora tsy manao adalana tanora tsy lany andro mifoka fa tena mitadin'ny tompo azondry tantaraina ve ny lalana ny zorana atao anatin'izay nampony 17 ans nakabaka nakabaka français série économique et sociale de vao afakabaka de nanomboka nanao asa kely zany nanao fantôme mividy friperie le lohany reny de namidy de nasona vola kely izy de natao argent de poche zany de aveo naniditra Tom Vatel Madagascar de nanohy foana de nitrizaka nanao autocollant ndray nanao autocollant ndray le atao amin'ny téléphone amin'ny ordinateur de nandely izy de natao argent de poche nangongoniny de aveo après an'iny de nitovy fianarako de nakany andafy nanao stage tamin'ny 2e année Tom Vatel de nanomboka nanao achat mividy tanany de amidy aty Madagascar le izy de zao efa ya 4 mois zay no nanokatra ny entreprise quoi mini accessoire anarana izy de manavatra entana avy any Chine de ny délai izy 15 à 20 jours ny livraison le izy teo ihany moa zany hoe fanosehan'ny dada sy mama fa le izy tena objectif fa misy le sady natosika tamin'ny vavaka moa zany hoe mila manao zavatra de mila mihetsika de mila mitady objectif foana ny fiainana de napina vavaka le izy de napina objectif de hoe aleo mba manao zavatra kely tsy voatery mangataka amin'ny dada sy mama foana vao vidy zavatra fa mba indépendante zany zay le izy zay mihitsy ilay séminaire-ntsika mandritry nyty volana février ity izay afahana manetsika ny tanora eo amin'ny toerana misy azy eritsery toerana ampona atao hoe zanako hoe nakabaka français zany olona azo verina efa tahin'Andriamanitra zany efa tahin'Andriamanitra zany ye satria tena hita hoe tena namen'Andriamanitra tolotsaina mihitsy hoe tena hoe aleo mikaroka aleo manao zavatra afaka nampina le asan'Andriamanitra koa le izy en même temps no hoanao koa le hoan'ny tena koa le izy ny tena marina be da be ny ankizy 17 ans variana mampiaraka variana manenjika fenona tatouage ny vatana variana mirevirevy sy mamonjy lanonana napoina 17 ans ny vavaka de ny fahatsapany napoina an'izany hoe tsy mba nanao ny fanaon'ny ankizy zany ianao na ny adalan'ny ankizy ahoana ny fahatsapanao an'izany ary ahoana ny mety fijeriny namanao hoe ianao tanora la ny andro amin'ny fivavahana sy ny sisa izy fijerinao ny tanora fijerin'ny tanoranao sy ny fijerinao ny tenanao zay no tianao resahana tamin'ny voalohany tena natsapa be mihitsy hoe voahilikilika be zany hoe ianao ke tsy mihinana an'izao de matsapa be hoe voahilikilika fa mampandroso be be kokoa fanompoana an'Andriamanitra le satria plus ianao tsy tian'olona de plus ianao te hivavaka be de plus ianao tsy te anjehan'olona de plus te ho tafita be mba mahitana mihitsy hoe tena misy Jesosy de tena miasy Jesosy de lasa mampivavaka be lasa mampandroso be mampirehatra be le izy hoe vitako maneho hoe tanora manana Jesosy fa tsy maintsy tafita koa de tsy nanenina vendry hoe tsy mba nanao ny adalan'ny ankizy sasany mampiaraka mirevirevy milalao tamin'izany hoe 17 ans 18 ans 19 ans zany tena tsy nanena satria tena nilopotra be tamin'le izy hoe andeha indray aloha androany akasary kely le zavatra mividiana de tena tsy nanena tsisy fotoana misy zany anaovana le hoe andeha irevy sy ny andao andeha hivoaka kely akira alina tsisy fotoana satria tena nilofotra be tamin'le izy hoe raha tsy manao an'izao zany de androany very fotoana fotsiny androany raha hoe andeha any fa tokony andeha anao zavatra kely amaly message nao an'izao de tsy mbola nanenina aloha hatramin'izao tsy mbola nanenina
manana ny orinasa ndray zany ndry zany zao de karazany manao importation zany ndry zao ye manana ny orinasa koa de atsoatsy izy anokatra boutique showroom de ye efa misy mpiara-miasa amina koa am'le izy de mandroso tsikelikely miaraka amin'ny vavaka ao raiky amby 20 taona nampony am'izao fotoana zao ary anetsehako ny ambopotsika tanora nahoana ianao ny hijanona amin'ny toeranao anavisatra ny ray aman-dreny nahoana no variana midonaka nahoana no variana tsy mahita tao nefa Andriamanitra tia hanokatra lalana ho anao tia hanome fahazava-tsaina ho anao tia hanome tolo-tsaina ho anao nentina teto ny fijoroana vavolombelona nampona zay efa atao hoe misehatra iraisam-pirenena mihitsy raha azoko ny zavatra ho ataon'ny nampona amin'izao taona ny nampona izao tena mbola kely raha raiky amin'ny 20 taona nefa de misy ny fahasoavan'Andriamanitra na moa zany fa de hoe aza miala amin'ny Jesosy zany de tena possible zany hoe tanora ianao de matahotra an'Andriamanitra de mivavaka nefa koa tafita be de tsindriky foana moa zany fa tsara kokoa ny asa raha entina mbavaka foana tsara kokoa zavatra atao raha miaraka amin'ny mivavaka miaraka amin'ny fifadikanina miaraka amin'ny tosika sy miasa daholo ny lohalika de teniko kely fotsiny hoe tena tout est possible en Dieu de mahereza be tahiny Jesosy tsika tompoko de lo madaholy tahiny Jesosy hitatsika amin'ireny fijoroana mivavolombelona ireny ny zavatra taon'Andriamanitra amin'ny tanora mbola maro be izy ireo ary tiako marena fa misabotsy ho avy izao de somary miavaka mihitsy ny zavatra ataontsika ao anatin'ity séminaire ty tonga de pratique tena tonga de pratique ao anaty toroteny zany de misy tena tonga de toroteny tena hoe afahanao miaingy fampianarana azafady fampianarana afahanao tonga de tena miaingy tsy miandro hoe ho afaka baky ianao vo hitady asa amin'ny heritaona miaingy tsy miandro hoe afaka 3 volana de amorona dossier andeha ilahatra andeha anatitra dossier tsery ao arinany sabotsy avy izao ao anatin'ity séminaire ity tsy miandry afaka 2 volana na afaka 2 volana fa na misabotsy zao azenao vita ny fotoana de afaka miaingy mampanatenanao an'izany satria ny fampianarana zay hozaraina amitsika ao dia fampianarana afaka miainga eo mahafinaritra fotsiny moa ny fampianarana mombana asa arakasa fiofanana arakasa ohatry tony be da be ny mampianatra an'izany na Facebook eo de be da be ny ireo rahalahy sy anabavy tena hoe zao no fiaingana zero zao ny fiaingana zao ny toetsaina mila ananana mahafinaritra reny ary reny dia ilainao reny fa ny amin'ny sabotsy tsy resaka zany fotsiny tsy resaka hoe fampianarana ara-tsaina de fampianarana anao hiasa de tady vola tena toroteny resaka vavaka resaka Jesosy resaka baiboly no engatsika fa ny mampiavaka azy de zao misy hery hidina ao anatinao de ny herin'Andriamanitra zao manko ry havana misy fotoana ny tanora mahalala ny tokony atao averiko anisan'ny tena olana de misy fotoana ny tanora mahalala ny tokony atao fa ny hery engany no tsy ananana hery ety ny anatanterana an'izy ny tsy ananana nianatra izy de nianatra diplôma de nahazo diplôma azafady de nahazo fahaizana de tena miketriketrika mihitsy ny atodoany de tena nanana de tena anao de tena raha teoria izy teoria tena hoe enjana rangala izy alahy ty tena enjany ty vehivavy ty tena manam-pahaizana ary tokony ho tafavoaka
ao anatiny le fahaizana mipetrapetraka dao le ary raha mampianatra ary izy mampianatra tena hoe tena donaka fotsiny ianao hoe tena mahay mampianatra zany ary tena ty olona ty angamba ny olona tokony anakarena indrindreto ambonin'ny tany ainy le zavatra ao an-tsainy le zavatra mietanetana ny fony fa le hery tsy misy le heretiny angana tsy misy ary be da be amintsika ohatra zany mietanetana anao an'zao anomboka amin'ny herinandro anomboka rapitso anao an'zao tena ataoko an'zao mihitsy mietanetana be anao ay tena mora kely vitako ana tonga ny fotoana de passenao ny 2 volana ny 3 volana ny 4 volana tsisy neniny satria le fietanam-po anana le zavatra ao at-saina ho atao ao at-saina ary ananana fa le heretina natanterana an'izy tsy misy de mijanona ho nofinofy de mangetahita fotsiny ianao mihainy fijoroana vavolombelon'ny olona hoe tafavoaka ry namako ry tafavoaka ry nananao ry nanao an'izao tafavoaka tozy izy ianao andehanao tsy maintsy tafavoaka rehefa tena iainga eo am'le varavarana ianao iainga ohatra ny tsy hitanao zay tena tao satria tsotra le antao ny fiainana de ara-panahy misy amintsika tena bloqué ny devoly mihitsy bloqué ny satana mihitsy mahita an'ireny fijoroana vavolombelona nandeha teo reny zao ianao de mietanetana mihitsy anao ay ve zany ny angan'ireo tena anao an'izay fa le izy mila herin'Andriamanitra ray avana ny mahafa nyty fotoana indray mandeha ity de itsika miaraka amina délivrance le zany tena reo hery zay mitondra fisalasalana ao anatinao mitondra tahotra ao anatinao mitondra orooro ao anatinao tsy afahanao manao zavatra de mila potehany reny herin'ny devoly reny mila potehany reny zay ny avantage zay ny tombotsoa atsika le mahazanaka Andriamanitra tsy miainga fotsiny amina fahaizana fa za de miteny aminao fa raha ohatra ka le fahaizana fotsiny tiana oratovina na le fampianarana fotsiny aza makaty amin'ny sabotsy satria tsy zany mihitsy tsy zany ny zavatra ataontsika ty tsy le izara fahaizana aminao ary za koa tsy ampafirin'ireny olona mpampianatra zeny fa le tenaten'Andriamanitra no zaraina de ny herin'Andriamanitra afahanao miainga herin'Andriamanitra afahanao miainga herin'Andriamanitra afahanao manao dingana izany rehetrarehetra izany no ino izy ty no zavatra ampianarina amin'ny sabotsy ho avy izao inona ny zavatra iangana ahoana ny toe-poetina miainga ny olanao fotsiny any hatram'izay de zao hoe niainga tamin'ny fahaizana ianao fa tsy nisy an'Andriamanitra niainga tamin'ny zavatra fantatra ianao fa tsy nisy an' Jesosy tsisy fanahy masina anka tsy tafavoaka fa ho brise etsika averiko ho brise etsika io le zavatra eo anolonao io le zavatra manakana ny lalanao io ho brise etsika io ho potehana io ho vakina io hidirana io azo hidirana io mino an'izany fa fotoana hitahin'Andriamanitra anao zao relasinambavy fotoana hidiran'Andriamanitra tsehatra eo fiainana fotoana anaovan'Andriamanitra zavatra koavana eo aminao sy ny akohonanao indrindrandrindra ry tanora malala manekeo fitahina ho an'ny ray aman-dreninao eto mariako foana misy eto zao teneniko tsara ho an'ny tanora raha tanora ianao ka manakatao ny ray aman-dreninao ka mbola mianatra ianao de ataovy tsara ny fianarana ataovy tsara ny fianarana na tsy mitady vola ary ianao tsy maninona averiko tadidiko fa nyresaka tena resaka eto tsy misitona atsika ho amin'ny fitiavam-bola satria fitiavam-bola ny fototry ny ratsireto na tsy mitady vola ary ianao tsy maninona fa saingy zao kosa akoatra ny fianaranao de mila manana aktivité ianao na tsisy vola ary mila mihetsika sady ianao minsy mikarokaroka manao zavatra ka na tsy ilainao arany vola de zava-dehibe ry havana ny hoe sady mianatra ianao classe de première na terminal nefa mba misy ankizy akitelo ampiasainao na mba ho fitahina ho an'ireo ankizy akitelo reo fotsiny ary fa tsisy tombony ho anao zava-dehibe zany ary zany anisan'ny ampianarina atsika na de mbola classe de seconde ary ianao
na de classe de 3e azy ianao ary indrindraindrindra ianao mahatsiaro hoe sahirana ny ray aman-dreninao mahantra ny ray aman-dreninao possible ary ampianariko mihitsy amin'ny sabotsy ho avy izao ny hoe ianao mianatra any ampianarana fa ianao ny tompony atodo de ny dadanao sy ny ray aman-dreninao ianao no mampiasa azy ohatrany hoe tsy de tsara zay fiteniko zay mampiasa ray aman-dreny fa ohatrohatr'izay le izy hoe avy any aminao ny tompony ketrika ozy izy ny tanora tompony ketrika de ianao no miteny dada sy mama zao ny ataonareo ana de ianao no miketriky possible nge zany misy aminareo reo nge fa miraviravy tanana ny ray aman-dreninao tsy hitan'zay atao e de ianao koa miara miraviravy tanana amin'ny ao e tsy tokony ho zany e ry tanora zazavavy kely saison ianao zao 9 taona tsy voatery ianao iara iraviravy tanana iaraka amin'ny dadanao sy ny mamanao tsy voatery iara iraviravy tanana fa rehefa voaray ianao ifampianarana sy toroteny zavatra ampitaina aminao io de ianao ny anomboka iketriky de ianao ny teny hoe mama teny zavatra ataotsika de za mandeha mianatra de zao ny anaovana azy a de ianao ndray ny ohatran'ny zany angiro lasena bavy ary zany ny zavatra tsapako raha vo zatra de in'zao tsika de mbola kely izay ny voalaza am-baiboly zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na de efa antitra ary izy tsy ala am'zany jerevo nge ny an'ny sinoa e ny an'ny sinoa tena hita hoe ny azy de mbola kely ny zaza 10 taona ary ny azy efa miketrika manamboatra telefona manamboatra zavatra elektrônika 10 taona nefa miketrika ary mandra-pahalehibe any izy de jerevo mampandroso ny sinoa fa ny tompon'ny teknôlôjia nge tadio fa tsy amerikanina fa ny sinoa ny tompon'ny teknôlôjia sy ny fandrosoana ainganadengana am'izao ny amerikanina matanjaka fa ny tompon'ny teknôlôjia ny sinoa satria maninona mbola kely ny andry zareo de efa nahazo bazy de efa nahazo fototra de efa nanomboka mikarokaroko any ka mandra-pahalehibe any de tsy mitsahatra mikaroka mbola tsy ndriko aminao ihany fa zany ny fiainanay zany tam'mbola kely ary isaorako ny tompo efa nyteniko tetomaly zany isaorako ny tompo mifahantrany ray aman-dreninay isaorako an'Andriamanitra misy nahatsara azy zay nahantra satria zahay mbola kely tao anaty fahantrany de efa nanomboka tsy maintsy nikaroka nanampy ny ray aman-dreny inona ny tokony atao inona ny tokony atao any ka mandra-pahalehibe tateo arina mo natsony ny tompo tsy nanarato trondrotsony fa nanarato olona ary na de toroko amintsika fa na de ty fanimpoko an'Andriamanitra ty ary amin'ny maha-pasteura tompona ndraikitsy atao vahaony oloko de reny le zavatra zatra ny karokaroka ireny de misy vision omen'Andriamanitra foana asan'Andriamanitra zao ny ataoko a fa za tsy manakitovy amina pasteura rehetrarehetra fa misy tolotsaina foana omen'Andriamanitra tolotsaina foana omen'Andriamanitra amin'ny fampandehanana ny asan'Andriamanitra zany mahatonga ny hoe zany trano fivavahana vahaony oloko zany mba ohatrany hoe mahavarimbarina ny olona hoe mandroso hoe mba miazakazake mba tahin'Andriamanitra tompoko satria tsika hatrambola kely nefa zatra nietsika nanao zavatra de mahazo vision foana ary na de ty resaka séminaire ho an'ny tanora jeune conquérant azy de mbola vokatra zany tany amin'ny fiaingany tany amin'ny fahatandroana de nangataka ny tompo de zao ndray ny tenin'ny tompo hoe zao ny tenin'ny fanahy masina alefa sondray ny vision vaovao ary ty tsiketo fa be da be tanora amin'arivony tsy hiasany amin'ny karana tsy hiasany amina sinoa tsy hiasa amina vazaha fa anana ny maizy anao ianao ary anana ny asanao ianao amin'arivony ao arinany ty séminaire ity sahako ny mijoro vavolombelona fa tsy manaiky tsika fa ny 80% ny tanora na efa miasa izy na mbola mianatra de anana ny activité-ny satria ny akamaroany reny le olona enitsika tanora mijoro vavolombelona le toreny nge ny mbola nianatra daholo reo de fa nareny le fampianarana ny zaraiko tamin'ny 2 taona 3 taona 4 taona lasy reny na enao re fampianarany reny zareo de mbola sady mianatra izy no miasa mianatra no ana de efa men'Andriamanitra de zay mihitsy ny zavatra hokendritsika ao anatin'ty séminaire ty hotahin'Andriamanitra tsika menakavy a veloma tompoko andray fahasoavana sabotsy 3 10 17 24 février samy manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao eto amin'ny 3 frère andrefa nambohy janahary no iainga amin'ny fampianarana mandray direct ny eny a bypass akarobato
sy izay vonina ny andray rehetrarehetra ho tahin'andriamanitsika veloma tompoko. Jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasambarana. Zany seto izy mivady reto rahalahy Ambinitsoa mivady tanora ary mbola tena tanora fa mpanompon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra izay araky nefa napitaiky foana moa zany hoe ao anatin'ny ty ray volany febroary ray manontolo ity mandritry ny 4 asabotsy dia misy an'ity séminaire manokana natokana ho an'ny tanora jeune conquérant izay resantsika ny mahakasika ny hoe tanora ho any an-danitra, tanora mivavaka, tanora tsy maintsy tafita, tanora mahatsangana orinasa na dia kristianina ary tanora lasa olona ambony sy manan-karena. Dia reto fizy mivady reto tsy mbola anatin'ny fahatanorana no hitondra fijorona vavolombelona ka miaraba anareo amivady. Miarabanao pasteur ary miaraba ny mpijery sy mpanaraka na amin'ny tambazotra serasera amin'ity fotoana ity. Saly miraba ny pasteur Ertina dia misaotra amin'ny fanasananay tonga eto amin'ity androany ity dia miaraba ny mpijery rehetrarehetra amin'izao fotoana izao Io ihany nareo mivady raha tsy madiso firy-taona fanambadiana teo zay nareo mivady? 5 taona zao ny fadinay, andray taona amin'ity. Andray taona ny fanambadiana izy mivady fa azo verina fa tanora manana ny maizy azy izy ankehitriny. Azonareo mba tantarena ve ny lalana ny zorana rahalahy Ambinitsoa sa Mamtina tsy fantaro izy no hitondra ny lalana ny zoranareo tamin'ny tokantrano sy ny fiainanareo? Zavatra niainanay aloha zany dia tamin'izay vao mivady voalohany dia tena sahirana izay, tena namfre makaty amin'ny mandeha mivavaka arany tsy misy fa fampitady rehefa andeha hody, miazakazaka mamonjy manenjika bus rehefa mirava vita fitaovam-pivavahana, fa rehefa nahazo fampianarana izay dia tena nanolo tena nakatohan'ireo mpanompon'Andriamanitra dia zareo koa nitsodrano anay foana dia nisy taona izay vidy tomobile dia tsy ampy ny vola dia pasteur Ertina tamin'izay no nengavianay hoe mba ampio ny volanay fa tena tsy ampy fa tsy ampy ilay vola zany dia izy any anatonana mora tsy ray aman-dreny be dia izy tena nanampy anay tena nitsodrano anay foana ny zareo dia avy eo izay nanao mpampianatra moa ny vadiko tamin'ny izay vao mivady, samy mpampianatra izay roa, izy prof mathématique sy physique dia izany nanao prof d'anglais particulier. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana dia fantatra hoe tsy ampy mihitsy le vola miditra satria tsy mahavita le tokantrano, ny fiainana efa me sarotsarotra. Dia nangataka tamin'ny tompo, nangataka taminazy hoe inona Jesosy no atao fa tena tsy vity. Ny olona mandrabiraby hoe mpivavaka sahirana, mpivavaka 4 izany nahazo anay daholo, fa tena nitomaninay tena hoe nangatahana teo amin'ny tompo hoe mba tolory asy zay aza vela homenatra zay aza vela ho afa-baraka zay fa mba ataovy Jesosy mba vonjeo zay Jesosy fa mba tsy akorain'ny olona zany. Dia nivavaka foana zany zay amin'ny alina zay mifo mivavaka, amin'ny atoandro mivavaka, mpanompon'Andriamanitra zay toromarika amen'ny zareo hoe zao ny ataonareo dia ataonay le izy. Dia zay moa le nanomana mariage dia misy page tao Facebook tao, misy groupe hoe mariage torohevitra ho anao, dia nahita an'iny dia isaky ny 10 minitra eo misy milance foana, tady mpanao décoration, tady mpanao gâteau, tady mpanao sakafo. Dia ozy hoe tena moatra ny mety aty izany fa be mpitady be le bebe mitady mpikarakara mariage be da be zany le olona. Dia nanapa-kevitra izay mivady hoe andao hianatra service traiteur tsika.
dia na mivola ianarana raha tamin'izany nisy hoe traiteur nionja izay tao a Pasapito dia na mivola ny ianarana raha tamin'izany tsy nisy fa zokon'ny pasteur Tina Sasandry ny tonton Rola no nanome eninalina anay fa eninalina mihitsy nameny anay tan'izay dia eninalina mihitsy le frais de cours nanaovana namemamepona zany a tsisy hoe takalony zany fa tena hoe ty anareo izy fa nisy anna zay dia nalefa mivola tamin'le mpampianatra le izy dia mba latsaka le frais dia fo maraina ny alatsinaina andeha hianatra fa na frais na ariary zato raha zay miala tao an-trano tsy nisy izay mivady miaraka amin'ny zazakely nay tamin'izany 5 volana teo angamba n'le zanakay voalohany dia miala ao an-trano zay na ariary ara na hoe vidanana mofo gasy ara tsy misy dia hoe lasa fotsiny aloha dia misy tadafaranay manana bus dia mandeha le bus vao maraina be ianao zany dia niala tena dia mba le tsy mandoa frais dia lasa amin'ny efatra tsy fidiny nefa amin'ny fampianarana ny valo vao manomboka dia na le mpampianatra aragaka hoe fa inona ty ataonareo tonga vao maraina mangiran-dratsy dia tena moa tsy teny hoe tsisy frais zay dia nanao kidona tamina bus fa zay ny zava-nisy dia niainana dia fa ny après an'izay zany toy an'izay zany dia fa ny tompony toyany fa tena hoe tsisy inona ny azo anampianan'izay nambintso tsara mariana le tomobile azo indray azo le izy Ford Focus kely zay le izy Fiesta kely zay dia le izy ohatry maty lava tsy hoe maty lava moa fa na ny essence atao amin'le izy ary ianao mpampianatra zany vola kely ny raisina dia tsy araka an'le budget ny tena zany ny atao essence dia namidy le izy namidy latsaka le izy dia tamin'izay nandeha mifanetanana teny Bypass hoe anangana ny temple de la foi atsika dia netany po hoe zay rehetra anao dia natotina teny ray le izy natotona teny ray le izy vidin'le tomobile mba tomobile voalohany tsisy fa izy io rehefa aoriana raha fa namafy tomobile ianao dia nitsinja tomobile tato aoriana dia zao nareo zao ohatry ny manana tomobile maromaro manana anankitelo zany zao zay telo ny tomobile ny trano koa ohatry ny efa maromaro efa anankitelo ihany koa izy ary miofa daholo izy anankitelo mety tsara ny orinasa am'izao manana orinasa maromaro nareo mivady manana orinasa maromaro zay akoatrin'le karakara mariage le traiteur io moa zany dia efa manana espace zay dia akoatr'izay mikarakara an'ireny manamboatra le vitre alu reny dia mamokatra loko ihany koa le orinasa dia mampanao formation olona zao zahay amin'ny resaka hoe manao fete pizza hamburger sy ny mampanao formation zany zay dia tao anatin'izay 5 taona ny fanambadiana eny taona zay no misehony zany zavatra rehetrarehetra zany tao anatin'izay zany rehetrarehetra zany eo moa ry havana no tsara foana hoa no ampitaina zany zay no mahatonga atsika ny hoe jeune conquérant ity tena hoe tsy hoe rehefa mivavaka dia tanora miraikiraiky tsy hoe rehefa lasa tanora mpivavaka dia tanora tsy maharaka fa diso zany fa rehefa lasa mpivavaka ianao ary mitsapaitsika zany no mahatonga atsika moa zany eto hoe tanora daholo no entina miakatra eto ary tanora niainga tamin'ny zéro fa niainga tamin'ny fampianarana niainga tamin'ny fitarehan'Andriamanitra niainga tamin'ny tsodrano sy mivavaka dia zany rehantsika rehetrarehetra zany ny akamaroan'ny tanora fa ny akamaroan'ny olona any am'izao tsy mahita tao ary na ny zavatra tao ara ny an'ny olona potika fa reo ankizy hitanareo herinareo etoreo manana loharanombola 5, 4, 3 raha nareo mivady zany sady manana orinasa mpikarakara loko ny mpanao alu misy espace am'izao no mampanao formation an'ireny no ao anatin'le service traiteur manao traiteur na mariage reny nareo mivady tapitra efa nomboka nananareo daholo ny zavatra rehetrarehetra tao anatin'izay 5 taona 1 taona izany no ny fahitako anareo koa mpivady milamina ary misy fahasambarana tokatrano sao na fijerinareo an'le misy be da be manko ny mpivady manaka-reny manambola fa fampirafesana fijaliana ranomaso ahoana fijerinareo ny tokatranonareo mivady mamitiana milamina tsara ny tokatranonay ka tena hita mihitsy hoe misy fiadanana ao amin'le izy
samy mifanaja izay mivadina tsisy fampiteniteny maramarary na ohatratra amin'izany fa milamina tsara nytokatranay. Efa tsy mampianatra matematika sy fizika ntsony sa mbola ao? Rehefa le akaiky iny mibaka sy BBC dia manao faradoboka satria amin'iny ny olona tsy maintsy maimay dia ianao koa moa zany efa anampina an'le tanora ihany koa dia mampanao ihany mba hitehirizana an'le fahalalana ho azy mba tsy ho very dia ampiasaina ihany le matematika sy fizika. Zay fa amin'ny akapobeany iny efa tsy olona mampalahelo tsolonareo. Tsy olona mampalahelo. Nandalo confinement zao zay tao anatin'izany an'izany samy lalovan'ny-drehetra moa zany dia tamin'izany tsy nandeha indray le fampianarana tsisy ny atao fa tamin'izany nisy école nampianatra anglais zay dia za moa nahita fity tamin'le mpampianatra dia nianatra anglais tany amin'le izy dia mianatra tsy amin'ny maraina dia ampianariko le ankizy indray le izy ny hariva dia le narana ihany dia iny ihany nampianary nefa zavatra anglais tsy haiko izany ny anglais dia iny iray mba volanentina niodina tamin'ny confinement moa zany dia mba sokafan'ny tompo-teny foana ny lalana zany na confinement tsy avelan'ny irery zany ny zanany. Matsapa avenareo mivady fa tsy tena hoe mifahaizanareo na ny fahalalànareo fa tena hoe misy tena hoe avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy fitariana ary ny tompo mihitsy no mitarika anareo anatin'izy. Tena tsapanay mi hoe eo ny tanan'Andriamanitra miaraka aminay foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonay dia eo foana izy manampy anay. Misy taona izay tena ao anatina olana dia izy tsy manary anay izany mihitsy manampy anay foana izy Jesosy eo foana zany amin'ny fotoana rehetra izay iainanay na mora na misarotra zany dia eo foana izy tsy mandao anay izany mihitsy izy. Sorana ny tompo zany. Jeune conquérant izay no lohahevitra mandritry ny volana février manomboka amin'ny 3 février ho avy izao 10 17 24 zay fitombavaka lehibe izy io zany tsy hoe fampianarana ohatran'ireny le ataon'ny olona tsotra ireny fa fitombavaka mihitsy no atao ao. Misy fideranan'Andriamanitra misy vavaka fa mampiavaka azy dia toroteny fampianarana ny toe-tsaina nanan'ny tanora mba hatonga ny tanora tsy hiankin-doha amina ray aman-dreny, hatonga ny tanora tsy hijanona ao anaty fahantrana, hatonga ny tanora tsy iraikiraiky fa tanora isy fanambinana sy fahasoavan'Andriamanitra ary hatonga ny tanora nabe mbola mianatra ary dia hatsangana orinasa. Tanora ho any an-danitra mivavaka, tanora manana fahamasinana tsara fitondran-tena nefa ihany koa tanora manana orinasa sy manan-karena. Zay ny tanjontsika ary tsy miandro volana mars averiko tsy miandro volana mars dia ho hitantsika ny zavatra ataon'ny tompo fa hisokatra ny lalanao ry tanora malala isany. Inona no afatra farany azonareo mivady mba ampitaina melohan'ny amaranantsika fotoana. Eto am-pamaranana dia teteny antsika tsiraray avy indrindra ny tanora tena zava-dehibe ny manatrika ny fotoana io meny torohevitra avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra satria ireny ny solo-tenan'Andriamanitra arao ny torohevitra an'izy ireny ilaina maka-tsodrano amin'izy ireny satria isakany nisy fotoana nitsodrano ny Jakoba ka niainga tamin'izay ny nahatonga azy ahomby ka tena zava-dehibe ny tsodrano ny afatra avy amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Mbola tsy tara ianao raha izao vao hiainga fa tena fotoana izao hitahin'Andriamanitra ny zanany. Hitahin'ny tompo hoe mirary soanareo vady. Jeune conquérant, tanora manan-tsaina, tanora feno fahendrena, tanora mandrava ny sakana rehetra eo anoloana, tanora manangana orinasa, tanora manan-karena ary tanora manangana tokantrano feno fahasamana. Zany seminaire izany dia natokana ho an'ny tanora rehetrarehetra sabotsy fatelon'ny volana febroary, fahafolo, fafito ambin'ny folo ary ny faha-efatra-amby-roapolo ny volana febroary samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso etsy amin'ny 3 frères andrefa nambohijanahary. Nahoana no tena no avinao, nahoana no mandamy vola mirongony sy ny zava-mahadomelona nefa maimai-poana ny fahasambaranao amin'Andriamanitra. Nahoana ny ady lehilahy sy ady vehivavy ho viravirai ny devoly ny tenanao sy ny vatanao. Nahoana ianao no mijanona ho manana diplôma, manana fahaizana nefa iodikodina fotsiny eraky ny tanàna ary tsy mahita zay atao. Tanora ratsy fiara ka antitra voaratsy loka. Mba tsy ho zany enenao fa ilay tanora nanomana ny ho avy.
hitondra ny fampianarana ho amin'izany ny pasteura Kertina Randriary Malala ary hitondra ny vavaka ihany koa sy ny tsodrano ho anao manokana. Ho tahin'Andriamanitra ianao.